amin'izao taona vaovao zao. Arabainy sika na tsipaka ny taona 2024. Arabainy sika na tratra ny taona vaovao. Ingany ny taona vaovao ka hitondra soa sy fanaminana ary fahasalamana ho an'ny tokantrano tsirairay. Eny maro no naniry hatratra izany taona izany nefa noho ny zava-misy dia mety misy tsy afaka nanatrika izany fa tsika izao dia anisany naminina matoa tratry ny taona vaovao. Misy ohabolana malagasy zay amin'ny firaretso hoe engany ka tsy ho vaky vilany fahavaratra, tsy ho damba ririny, na koa hoe ho tapatsalaka vory vahoaka, fa kosa hanana sambatra sy ny mananjara isika rehetra, ary dia ho antoky ny soa sy ny tsara amin'ity taona vaovao ity. Satria lanonam-pianakaviana moa ny ataontsika dia tsy hanao kabary lava, fa na zany na tsy zany kosa ny ninona fahamehana ozy fitenenana ny ravitoto tsy mba fitetika, fa mamela ianareo na hiresaka vetivety momba ny fiainam-pirenetsika. Fantatsika tsara fa ny taona 2024 dia kion-dalana iray teo amin'ny tantara Madagasikara, satria vanim-potoana iray izay nanatosana ny fifidianana ny filohan'ny repoblika, izay hitantana azy mandritry ny vanim-potoana faharoa ny repoblika fahaefatra. Totosa soma tsara izany fifidianana zany, ary ny zavatra ngezabe azo tsoahana tamin'izany dia niraisy ny firenena eran-tany modely Madagasikara, satria nahay nandamina ny sy nanomana ny fifidianana ary koa nakasitraka n'izany valim-pifidianana zany. Eny mety tsy voatery hitovy hevitra ny olona rehetra, fa zao kosa aloha zavatra misy rehefa nivoaka ny valim-pifidianana dia afaka ny fanaja, ny fandray tanana ireo mpifaninana, ary zava-dehibe zany teo mason'izao tontolo izao, ka voaka mba ho mendrika an'izany tsika malagasy, ary tsara raha tiafana kely ninonina zavatra vanim-potoana ray lehibe io satria ny rahantsika nahita, ny rahantsika niaina, indrindra ny fianakaviantsika izay monina ny Madagasikara, ny niaina ny firenena tao anatin'ny 4 sy 5 taona, ary kabary fitety zany tamin'ny taona lasa, kabary fitety zany tamin'ny zantany nitsidika ny avana tany Milan, fa niaina tao anatin'ny tsy fandriampahalemana ny firenetsika, niaina tao anatin'ny fahantrana ny malagasy, niaina tao anatin'ny kolikoly. Ankehitriny mieritreritra ny hamadika ny pejy vaovao, ny fitondrana vaovao, ka eto dia manentana antsika malagasy mpiray tanindrazana mba samy hitondra ny anjara biriky amin'ny fanarenana ny firenetsika, izay ataoko hoe latsaka tao anatin'ny lavaka mangisokisoka, ka dia manentana antsika tsara, satria tsy asan'ny fanjakana rery ny manarana Madagasikara, fa asan'ny isam-batan'olona tsirairay, ka dia manana anjara goavana amin'izany tsika malagasy izay mila ravinahitra aty ivelany aty, ary efa nazaiko ombenimbeny fa ny maso roa dia manana iraka manokana amin'izany amin'ny fanatanterahana izay ireo vina apetraky ny fitondravan-tsakana izay mifandimby eo, dia misokatra mandrakariva zay amin'ny fiaraha-miasa sy ny firaisan-kina sy ny fifankatiavantsika, ary ataontsika ao anatin'ny fifanajana sy fifankatiavana zany fiaraha-miasa zany, ka dia mbola mamerina tongava ianareo miresaka sika mba hijery izay entina nasavana tanindrazantsika imbonana io. Zay no ela fa alohan'ny amaranako ny fitenenana dia misaotra manokana isika malagasy rehetra hoe manamafy an'izay, indrindra ianareo avy lavitra, ny avy any Novara, avy any Napoli sy ny sisa izay tsy voatanisa eto, nandany vola mikarena, nandany fotoana tsy mikely soroka, noho ninona nasesiky ny fitiavana, fitiavan-tanindrazana, fitiavana ny mpiarahamonina, fitiavana ny malagasy mpiray tanindrazana. Zay no ela fa dia mirary atsika hitotorepika hiary hifaly etsika makasitraka tompolany.
superiori alle superiori, la sempre Chante no tao Ramadan, mantany masambadiso, dalay fa ma. Piarahantsika mara dia mahitiny zao fankatiavatsika zao io takon'ny taona maro tsingeringerinay isika rehetra